Ny alakamisy faefatra amby folon'ny volana ho avy zao ihany koa no anatanterahana ny fivoriam-be faharoa eo anivon'ny synodam-paritany arivo avaradrano, fivoriana izay ampiarahana amin'ny fahadimy amby folo taona ny synodam-paritany ihany koa ity fotoana ity. Manatanteraka fivoriam-be indroa isan-taona synodam-paritany arivo avaradrano amin'ny alakamisy efatra amby folo novambra zao anatanterahana ny fivoriam-be faharoa sady farany amin'ity taona ity. Isan'ny ampiavaka io fotoana io ny famarana ny fankalazana ny fahadimy amby folo taona synodam-paritany. Ao anatin'izany no hitokanana ny tsangabaton'ny fankalazana dia ny fitokanana ilay fiara tsy mataho-dalana izay novidian'ny synodam-paritany. Fotoan-dehibe tokoa natrehantsika SB arivo avaradrano dia ny fivoriam-be faharoa no tanterahantsika ny alakamisy efatra amby folo novambra ho avy izao amin'ny FCKM Antsapandrano Fiderana. Fivoriam-be izay mamakana ihany koa ny fotoan-dehibe antsika synodam-paritany ary fiombonatsika rehetra dia manasantsika ho tonga maro ary asaintsika rehetra mihitsy araka faniomanantsika hatramin'izay ho avy amin'ny fotoan-dehibe io satria maro ny fandaharam-potoana izay ho atrehantsika ao dia mientantsika fiangonana rehetra, mpitandrina rehetra, ny mpino rehetra ato amin'ny saha synodam-paritany mba ho tonga amin'io alakamisy efatra amby folo novambra amin'ny 5 sasany maraina ao amin'ny FCKM Antsapandrano Fiderana Riavana. Eny amin'ny FCKM Antsapandrano Fiderana moa no anatanterahana io fivoriam-be io amin'ny alakamisy efatra amby folo novambra ka ireo kristiana rehetra isan-kanavaka ao amin'ny synodam-paritany no asaina anatrika izany. Tao anatin'izay pejin'ny fonina izay ihany koa tompoko lasa tompoko vavy no isarantsika amin'ny takariva ity aty ampamarana ny fampahalalam-baovao dia tsara hatrany mampatsiahantsika fa ho amin'ny rapitso nivoaka ny gazety Mahery, ny gazetin'ny lehilahy moderna hitantsika ireo lohahevitra sy ireo tontolom-baovao izay fanafantarana azy isany amin'izany ny tontolon'ny fanatanjahantena dia aza adinony manjifa ity gazety ity ho amin'izay andro ny rapitso izay isaorana feno ihany koa anao tompoko lasa tompoko vavy tsy nisaraka tamin'ny fahitalavitra MATV ary mbola tsy saraka aminy ihany koa dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.